Oui, Monseigneur Benjamin Marc, oui. Manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra. Niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavay. Sara ny anio. Zany hoe arena ny anio. Sara ny anio. Sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio no avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Famangiana pastoraly nataon'ny archevêque atao amin'ny mission'ny AMBILOBE no arantsika eto amin'ny fandaharana. Ny teny fampidirana nataony tamin'ny lamesy famaranana zegny no arantsika eto amin'ny fandaharana koa dia isorana anao sahady anareo hagnaraky zegny hatramin'ny farany. Mbola mamerina mbola sara sika ziaby atelona isika izay no niara ny vavaka niaraka ny fanakalo hevitra niara ny dinidinika amin'izao famangina pastoraly izao. Sy famangina fe famangina mahazatra satria nampina ny teny hoe pastoraly, zany hoe ny mpiandrony tsara no mamangy asika ary tokana no mpiandrony tsara dia i Kristy. Finoana sika katolika izay ka raha i Kristy mamangy de mampasiaro tamin'izy tonga olombelona incarnation ary izy nitoroteny nampianatra niaraka tamin'ny vahoaka niaraka tamin'ireo zay nisy nanohitra azy toy ny farizianina niaraka tamin'ireo manam-pahefana niaraka koa indrindra tamin'ny fiainakaviana vaovao naoriny dia ireo mpianatra ary izay no nanorina ny eglizy ary ireo mpianatra ireo fandrindra ny apôstôly no niaran'ny vavaka tamin'ny masin'ny Maria tao amin'ny senakla ka niandrandra ny fanahy masina Pentekoty vaovao. Ary zay no antony ansosika koa ary an'izao famangina pastoraly izao mba ho Pentekoty vaovao. Niarany dinika tao amin'ny senakla koa niaraka tamin'i Jesoa ny mpianatra talohan'ny nahafatesany talohan'ny Paka maty izy ka nisangako velona niarany vavaka izy ho isika niaraka tamin'ny masin'ny Maria tao amin'ny senakla niandrandra ny fidinan'ny fanahy masina mba ho Pentekoty vaovao. Pentekoty aniraka ny mpianatra itory ny vaovao mahafaly fa ny eglizy fianakaviam-ben'Andriamanitra olo raika an'Andriamanitra dia sy mikombona fa natao ivelatra ary matoa i Jesoa tonga olombelona amonjy an'izao tontolo izao ka naniraka n'ireo mpianany itory ny vaovao mahafaly amin'ny voary manontolo. Ary dia azo lazaina ary fa voafintina amin'ity andro alahady 30 mandavataona ity mamarana ny volana oktobra
alahady mamarana ny volana oktobra volany rozery ary mamarana ihany koa ny sinôda ny fianakaviana any Roma. Tanisaina izay rehetra izay mba hanentana ny foampanahitsika ka mba irehitrehitra ny foampanahitsika tahaka an'ireo apôstôly tamin'ny nidinany fanahy masina. Ary dia izay tokoa ry kristianina havana no andraindraysika ary amin'ity andro anio ity ho asika eto amin'ny misionan'ny AMBILOBE. Ary izay tandindon'izay ireto avatsika izay andray ny confirmation zato mahery manambara fa iroso amin'ny lalindalina koa isika tahaka ny zay fotoana nisehon'ireo apôstôly tamin'ny Pentecote voalohany. Zao zany ny Pentecote vaovao ho asika eto amin'ny misionan'ny AMBILOBE. Araky ny nampisaivina omaly dia efa 100 taona mahery ny batemy teto amin'ny misionan'ny AMBILOBE. Sarotra ny nanomboana azy tahaka ny nahasarotra ny fitoriana ny vaovao mahafaly tamin'ny voalohany tamin'ny andohan'ny eglizy tany Roma. Sarotra koa ny teto AMBILOBE araky ny ampisaivina. Isaoran'Andriamanitra ny ampisaivina omaly koa izay fa nisy firosona lalindalina koa. Ary milaza miara-mahita isika fa misy ezaka goavana nataosika. Bravo e! Sy ho vita tanisaina izay satria sy ny zavatra karaha izay no ho tanisaina fa isaorasika an'Andriamanitra ary arabana ansika. Ary zay ny dikan'izay bravo ary isika mitetehaka izay. Anisan'izany izao fantarana ny eglizy paroasy ny Masinday Josefa izao. Hitasika soritra ireo. Ary tsy ny eto any fa amin'ny toerana maro isan-karazany tahaka ny fahitasika anio fantarana io dia mbola misy maro zany ny sy mainsy ho vitaina. Hitanareo fa mbola tsy vita io fantarana io. Tokony ho ary zao ny hotely sy zay karaha izay koa maromaro ny ezaka mbola atao. Ao ny paroasy faharoa zay irisika nangatanareo tamiko izay ary za mampirisika anareo dia sy izy izany fa tsy fantako moa ny anarany fa dia mbola atao hoe paroasin'ny Ledama fa tsy fantako izy ny mpiaro azy satria na ny quartier igny aza mbola tsy mahafantatra hoe karaha akory ny anarany. Anisan'izany ao anatin'ny mission ny any besika any koa amin'ny toerana maro rafitiniko izany ary eto no anamarinako an'izay. Hoy aho hoe arabaina, bravo anareo nanorina eglizy. Sarotra ny manorina eglizy profon'izany io mbola mikoropakoropaka be maro ny zavatra sy ara-dalàna. Io ny atao hoe eglizy trano. Arabaina bravo nanorina eglizy trano anareo bravo zay. Ary tsy eto amin'ny paroasy ny Masinday Josefa ihany fa eran'ny mission satria efa maromaro zay ny eglizy ny tokanako eto
ary efa misy anatin'ny programa izy ny tanysaina teo anisan'izay gnany apapame na amin'ny toerana hafa eglizy trano zay eninareo sara ary zay niangaviko hoe raiso an soratra fa indrindra ho asika tompona andraikitra arabaina isika manorina eglizy trano zava-dehibe io satria fiainakaviana ho isika ny eglizy ary ny fiainakaviana eglizy kely ka noho izany ilaina dia ilaina ny fanorenana trano satria sisy ny fiainakaviana tena izy raha sy manana trano ka ny eglizy trano zay eto aho dia miarahaba anareo amin'ny fiaraha-miasa anareo ary dia mibaribary ny mahatolagna izay pretra voatokana ary laika matoa tanteraka izay fanorenana trano eglizy trano zay dia teo izay ezaka ataonareo anisan'izany hafahafa basy fa basy mamelogna izy zaigny fa manorina trano arabaina amin'ny basy menana ny raha sika mientana ary amporosina ho sarasara kokoa amin'ny manaraka bravo e toizasika ary asa raha isika ny fanorenana ny eglizy trano asa goavan'io fa izao ary miainga amin'ny dinidinika tahaka nataon'i Jesoa tamin'ny mpianany fa indrindra tamin'ny alakamisy masina ireto ary torolalana ho asika eto missionni ambilobe mety hitovizana any amin'ny mission hafa fa anareo manokana ity dia izao mbola goavana kokoa ny fanorenana eglizy olo mbola mora ny manorina eglizy trano fa ny manorina eglizy olo eglizy velona no asa ary io ny asa tena miandry isika mitovy amin'ny asa-panjakana mako asika raha manorina trano fosiny bâtiment fa iasika amin'ny maha eglizy isika dia sy maintsy manorina eglizy velona isika ka izao ary ry kristianina hafa torolalana anorenana an'izay eglizy velona izay voalohany mila mametraka rafitra isika tahaka ny manorina ny eglizy trano sy maintsy misy charpente amboarina sy maintsy misy structure amboarina sy maintsy misy rafitra amboarina fa raha say-pantatra fotsiny araka ny lazaiko ny eglizy trano mila structure mila charpente ka karaha izay koa mila rafitra ny fanorenana eglizy olo ka noho izany zavatra sapako rehefa nilazaiko tamin'ny fandalovako teto tamin'ny visite pastoraly farany ary amafiziko eto satria mbola niseho zay tamin'ny dinidinika niaraka tamin'ny hery-velona miankina amin'olona ray na roa na telo ary indrindraindrindra miankina amin'ny mompera ny zavatra rehetra ataosika sy tokony miankina amin'ny olo fa miankina amin'sika ziaby araka ny volagniko matetiky sy misy ny diocese sy misy ny paroasy fa isika ny maha diocese ny diocese isika ny maha paroasy ny paroasy isika ny maha mission ny mission ka noho izany sy maintsy arafitra sika izay araka ny ambaratongany avy mila pretra isika marina izany mila eveka isika eo amin'ny diocese marina izany fa sy ny eveka ny maha diocese ny diocese fa isika vita batemy tsiraikaraiky ny maha diocese ny diocese ka noho izany
azakinina amin'ny olo anankiray na olombisy raha mibody toerana zany olo zany dia sy mety satria sy mifanaraka amin'ny finoana sy mifanaraka amin'ny maha eglizy ny eglizy ka oka izy ahay ivelatra sy hoe nytenen'ny monseigneur sy mila na non sanatria sy nivolagna an'izay za fa aoka ahay ifandamina ary zay natao hoe lamina rafitra mila ny inspecteur isika mila ny pretra isika mila asika vita batemy sirairay avy irosaka arak'izay talenta nomena asika amin'ny fandrafetana ny eglizy velona karaha ny vatana io zay ary ohatra nampianarin'ny masinday Paoly zay ao amin'ny Romanina misy ny loha misy ny tagnana misy ny tongotra misy ny fo ary dia zay mahatonga asika milaza hoe tolagna pretra loha voatokana avokafoka ary ny laika fo ary matetika ary zay mahafo mamelona ny fo isika laika ny tena tompona ndraikitra fa mazava ho azy sy maintsy mila ny loha mila ny avokafoka satria isika laika no mipetraka fa ny pretra mandalo ny voatokana mandalo profon'izany zao i pera Damiena tamin'isika teto nandalo i masera Gisèle nandalo mandalo ary eto aho dia efa milaza amintsika satria sy natao mandrakizay amin'ny toerana anankiray izahay na izahay eveka izany na ny pretra na ny voatokana fa isika kosa matetika mitoetra isika laika fa ny pretra sy ny voatokana manompo ary zay ny mahatonga hoe missionnaire ny fanimpona manatanteraka ny fanimpona amin'ny toerana anankiray ary amin'ny fotoana voafetra ka izay indrindra nanomanako asika fa fantatrareo fa i mon père Serge atoato dia voatendry andeha hiasa amin'ny toerakafa isoran'Andriamanitra nandritra ny fotoana niasany teto ary isorana nareo niara-niasa taminy nahay niara-niasa taminy fa raha nahay miara-miasa taminy ianareo dia ny fahaizanareo manoy satria mbola maro ny asa sy vita manoy ny asa efa natomboka ny mon père Serge fa izy voatendry andeha rehefa vita zao ane pastoraly izao ny fiaraha-miasa isoran'Andriamanitra ary toizanareo satria raha ohatra hoe lasa izy ka misy lopolopy ny zavatra rehetra natao teto izy no malahelo voalohany satria matoa izy nanao an'izay tia ny ovelona ary tia ny ovelona ny eglizy sika ka anjarasika ny mamelona azy amin'izao ary masiaro afa-baraka izy ary indrindra koa isika masiaro menatra satria mba nomena zavatra sara ka sy mahay manoy an'izay zavatra ataosika izay ka oka anana hampopo anana fitiavana marina ny père Serge asika raha tiasika izy anoy an'izay ary ny fanoizana azy dia zay mon père hiasa amintsika ka fantatra asika ary efa natolotra tamintsika teto fa atolotra ko amin'ny fomba ofisialy miara-miasa amintsika anoy any zavatra rehetra efa natao ary ametraka an'izay hoe eglizy trano satria mbola maro isika niezaka amin'ny eglizy trano ary indrindra ametraka an'izay eglizy velona izay i mon père Germain engabesika izy isangana mba ho fantatra asika ho an'izay mbola sy malala azy i père Germain ary mon père Sylvain samby un zany match nul zany ireo izy mirala zay eto ho hitasika ny amin'ny hoavy fa zay eto amintsika pretra ireo ary matetika iaho ny milaza amintsika maniry anana pretra masina isika ary dia rariny zany sambatra hoy
Masinday Jean-Marie Vianney, paroasy anankiray manana pretra masina satria ho masina izany paroasy izany. Ary zany no mamprisikay ary mbola anaovako an soavo amintsika. Soazy rola ihany fa ho an'ny pretra rehetrarehetra eto amin'ny diocèse aoka ny fianakaviana siraikaraika anangana ara-panahy pretra anankiray. Sambatra ny diocèsesika raha ny pretra eto amin'ny diocèsesika masina. Ary sarovy ry kristianina havana sy tia tegna hoe fa pretra koa ny avekanareo mivavao azy agny amin'ny fianakaviana agny fidinareo koa izy fa maro ny asa andraketany. Ka ireo zany ny pretra asika ary misy pretra mamango mo eto i Patrick efa fantatranareo any i Abraham Fasy. Ary misy pretra vahiny avy agny amin'ny diocèse ny Farafangana, mon père William mandalo sendra mandalo amintsika izy miara mankalaza amintsika izao eukaristia izao. Toiza sika ny fanetanana sika sy ny fampianarana sika amin'ny anorena sika eglizy velona. Voalohany ary kristianina havana. Ny fametrahana an'izay rafitra zay araky ny voalaza sika teo ary fangatahana ataonareo dia ilaina tokoa ny fiofanana. Mila fiofanana izay. Izao kosa nefa efa manomboka izay fiofanana izay ka miankina be debe aminareo. Reko fa mbola mialangalana isika amin'io fiofanana io fa indrindra isika komity ny eglizy, isika katekista, isika inspecteur. Efa manao izany ny CDD ary toizina io. Ary indrindra rehefa mamangy manao famangina pastoraly aho dia alalintsika izay fiofanana izay. Ny antony mba sy spontanéité, ny hafanampo vetivety na afo mololo fa mba afo mirehdrehitra tokoa. Araka ny ohatra nataoko omaly, tandremo de tandremo isika ho iaho andeha manao ohatra ny fandianana eo ambonin'ny onaona. Rehefa isika mandeha ambonina onaona atao zay atongavana amin'ny ilaneria kanefa sisy zavatra mivahatra, sisy zavatra mitetany fa misambikina isika. Zay natao hoe spontanéité. Ka okary mba ho zavatra maharitra no ataosika. Ka noho izany oka ho iaho araky nefa nilazaiko teo sy akinina amin'ny olona anankiray na roa na telo fa olona efa tena nomanina no aho. Ohatra fosiny zao efa faniteliko izao nanao visite pastoraly mbola sy fantatro izavy no mandrafitra ny bureau eto amin'ny paroasy ny Masinday Joseph. Ny président sy ny vice président ny hitako fa mbola sy nahita iza ny secrétaire, iza ny trésorier, iza no anatin'ny bureau ny église, iza ny komity ny église. Mampieritreritra zany. Zany hoe i mon père, i président ary ny vice présidente fosiny no mitantana ny mission eto AMBILOBE. Manahirana zegny. Sisy rafitra zegny. Ary sy afaka andeha iroso tsara. Sy manome signany zany mety mandeha izy amizao. Fa araky nilazaiko mandeha ambonina onaona. Atao zay tratrarany hoe amangy monseigneur amboarina zao ataovy ny tatitra nefa tatitra somary potitra zegny. Mandeha amin'ny onaona. Misy ho any zavatra vita sy lavina zegny
fa asika sy maintsy misinjo ny ho avy ary mikendry ny sarasara kokoa. Amboary zay apetrako aminareo zay mon père, anareo telo lahy ary anao koa ma président avozy zay fomba fiasa zay mba sy ambonina onaona fa mba mivahatra sara. Ny faharoa tiako ampitaina amintsika toy n'izay efa misy taratasy telo fanetanana ary mety mifampitohy amin'izay resaka zay ngamba zao resaka ataoko zao nosoratako nefa na agny ambanivolo misy ny fiangonana fiombonana na aty amin'ny eglizy iraka sy mazava io taratasy io ary tsy fantatra sika nefa fantako i mon père fa mitondra n'io taratasy io ary izy ny mangataka amiko voalohany dikan'izay tonga amintsika fa asa natao ino engane sy ny finosina natao fonona sigara satria na ny taratasy aza lafo am'izao ary zay ny sy avitasika manao tatitra satria misy fanamarinana misy fomba fanaovana an'izay anisan'izany zao le boky anankitelo sisy na dia iray aza nampiseho any boky fitantanana ny eglizy ezaka sy mainsy ataosika io mila hovakina ary fakafakaina ny taratasy pastoraly satria io no manome ny lalakomba-sika io no manome izay ataosika eo amin'ny lafiny pastoraly mba sy andeha fosiny amin'izao sika fa misy lalakombana zay manko gn'atahorako mikonikonina zavatra ato fosiny sika fa sy araky gn'atao iombonany be sy ny maro ka sy mainsy erahasika zay misy torolalana ao amin'ireny taratasy ireny ka anjarasika no miadapte azy eo anivony eglizy sika. Akiniko aminareo zay mon père, akiniko aminareo zay inspecteur, agny le taratasy telo zay mitaratasy mitoy ka ahafahasika manorina ny eglizy olo, eglizy velona. Ohatra fosiny zao, tokony apetraka sara ny resaka momba ny rakitra, momba ny asom-pinoana. Bola sy mazava kanefa efa napetraka sika anatin'ny taratasy io, misy efa manao ezaka fa tohizasika izany. Ny amaranako azy ary, lafiny fahatelo dia ahoana moa, satria mety antany ianareo ny verimberina matetika zay teny zay teo hoe ahoana zany eglizy velona izany, ahoana ny afatarana ny eglizy velona, ka izay indrindra ary kristianina. Eto sika zay eto amin'ny missionni AMBILOBE, ireto ny toetra na refy ahafatarasika n'izany eglizy velona izany. Velona ny eglizy raha mivavaka. Ny ataoko hoe eglizy io eglizy ny fianakaviana, ny fianakaviana eglizy kely, eglizy fiombonana, itambarany fianakaviana zay. Ny eglizy fiombonana no tambatambatra no manorina ny eglizy fototra, inspection ho isika. Ary ny eglizy fototra maromaro no mitambatra ho eglizy iraka na mission, ary ny eglizy iraka no mitambatra ao amin'ny diocese, ary iny no eglizy reny. Ka velona ny eglizy manomboka amin'ny eglizy reny ka hatramin'ny eglizy kely raha mivavaka. Raha sy mivavaka ny fianakavisika sy eglizy zay raha sy mivavaka ny eglizy fiombonana sy eglizy zay no azavainao amin'ny taratasy zay. Ny faharoa, ny afatarana hoe velona ny eglizy mivavaka izy, ino ny voalohany iny? Ahoana ny afatarana hoe velona ny eglizy voalohany? Sy reko
mafimafy e tadio zay fandrindra sika rehetrarehetra fandrindra nareo tanora asika saika madinika volagno baba volagno mama hoe sy mivavaka asika eglizy maty asika baba e faharoa velona ny eglizy mivavaky raha mandalina ny finoana zegny zay maha eglizy ny eglizy ny finoana zay raha eglizy sy misy katesizy hehe atahorako zay eglizy zay e ary noresako zay maro ny eglizy mbola sy misy katesizy ary maro ny eglizy mbola sy nandefa confirmation efa 2 fois zay zegny nanao confirmation taty marina maro ny isa fa sy arakaraky ny eglizy atao mission ino no antony mazava ho azy ary mompera sy anome alalagna anao confirmation raha sy olo nianatra katesizy sy reko raha eglizy sy mandalagna finoana zegny eglizy maty mampalahelo zegny maro ny zavatra etresika am'izao fandrindra amresaka finoana io zegny na ny fombandrazagna zegny na ny ireo hafa finoana mametraka zavatra maro ary mametraka fandropandrika eseroa ka raha sy mandalagna amin'ny finoana asika very ka mianso anareo za mba irosy lalindalina koa amin'ny fandaliana mpinoana fahatelo eglizy velogna raha mivavaka raha mandalagna finoana fahatelo raha mizoro vavolombelona ny atao hoe mizoro vavolombelona satria raha vita confirmation eto za dia mitodika aminareo manao confirmation na olombe zany na tanora midira fikambanana fa matoa anao confirmation anareo ho vavolombelona aza manao ohatrany sasany hoe vita raha ziaby dia vita hatramin'ny fiainana vita amin'ny finoana zegny zéro boribory tandremo zegny sy mainsy miditra fikambanana isika dia eto dia manao entre parenthèse satria mbola nisy nanontany anany sy mbola mazava monseigneur momba ny fikambanana MDMK sy azana MDMK sy ny ino zegny garde d'honneur rehefa niditra fikambanana ianao ka efa nanao famehezan-tegna dia igny zay ny toizanao raha ohatra satria misy ka anankiray nylazainy zareo tamiko raha ohatra ka mbola sy navita famehezan-tena izy azo eritreretina zany hoe sy navita famehezan-tegna tamin'ny garde d'honneur ka nao MDMK mahazo manao MDMK izy raha sy nagnano famehezan-tena fa raha nagnano promesse famehezan-tegna sy azo atao ka raha zay koa raha mbola sy nanao famehezan-tena tamin'ny skoty izy ka nao tanora marialy dia azo eritreretina zegny ny tanora marialy ma mbola sisy dinganao ianareo ka noho izany ny famehezan-tena no mamaritra anao ao amin'ny fikambanana ary aprosina isika rehetrarehetra fa indrindra nareo nanao confirmation manao confirmation amin'izao hiditra fikambanana ataoko fa mba mazava angamba ny resaka mikasika ny MDMK sy ny garde d'honneur zegny faefatra velogna ny eglizy raha mivavaka raha mandalina finoana raha mizoro vavolombelona raha manompo zay ny maha eglizy ny eglizy ary hita hafany any Kristy anahaka ny Kristy ka raha ny Kristy izy raha manompo i Kristy sy tonga mba ho tompoina fa hanompo ka izay koa re kristianina hava eglizy velona isika raha manompo misy ezaka mikasika ny vomiera efa nisy torolalagna nataoko maly efa mandeha loatra ny fotoana sy iverenako ny vomiera zany sy aty amin'ny paroasy ety fa agny amin'ny eglizy fiombonana ny tsy maintsy misy ny vomiera tahaka ny volaniko teo hoe sy maintsy agny amin'ny eglizy fiombonana ny maha fikambanana ny fikambanana masina agny no misy ny antily agny no misy ny fanilo ka raha izay koa sy maintsy agny amin'ny eglizy fiombonana no sy maintsy misy ny VVS sy maintsy misy ny justice sy hoe ho foagnana agnaty
faraky ny volaniko tamin'izy ireo hoe ianareo no manofana agny amin'ny eglizy velona raha sy zay karaha ny azo miroborobo fosiny fa sy misy vahatra ny fikambanasika sy misy vahatra ny voamierasika. Ny fahadimy mandray atagnana io ny manambara fa velona tokoa ny eglizy fa raha mbola sisy ny fandraisana tagnana dia manambara izay fa mbola lavitra ary efa manao an'izany sika ka mirosoa lalindalina kokoa. Zay ny afatarana ny mahavelona ny eglizy raha mandray atagnana isika, raha manompo isika, raha mandalina ny finoana isika, raha mizoro vavolombelona isika, raha mivavaka isika. Eglizy katolika velona ny eglizy ny mission aty Ambilobe. Amaranako azy mitaky lay toe-panahy azadiny, lay toe-panahy dimy tahaka ny rasa-tanana hitanareo amin'ny sary zay nalefako igny zay de sinina izany tsy ho tanteraka zay refy voalaza sika zay raha sisy ny fahafoizana eo amin'sika, tsy ho tanteraka zay raha sisy ny fahasahina eo amin'sika, tsy ho vavolombelona misy sika raha sisay, tsy ho isy zay raha sy manana fanetretena isika, tsy ho tanteraka zay raha sisy ny faharetana. Io anisan'izay sy ananasika. Omaligny ny tanora dia nanontany hoe karaha akory ny atao monseigneur ao amin'ny fikambanana, ampandrosoana ny fikambanana. Miditra maro isika fa sy manana faharetana ary farany ny fitiavam-bavaka. Ireo ny toe-panahy sy maintsy ananasika ka izay indrindra ary kristianina havana. Torolalana atolotra sika ireo. Avy amin'izao famangina pastoraly izao mba ho Pentecote vaovao ho asika tokoa eto Ambilobe, eto amin'ny mission Ambilobe ka misangana ary sika. Misy roa ary sika mba ho eglizy velona tokoa ka ahafahasika ary manatanteraka an'izay de samy alohatsika eky ny fahotansika. Mbola maro ny zavatra izay mahazamba asika tahaka n'ilay zamba hoenitsika ao amin'ny evanjely, tahaka ny Bartolomeo zay ny anaran'ny zamba, zany hoe tena zava-misy ary isika koa maro ny zavatra mahazamba asika vokatry ny fahotana. Zamba amin'ny fifandraisana amin'ny hafa isika ka zary feno herisetra na eo anivon'ny fianakaviana na amin'ny teny ataosika na amin'ny adidy sy vitasika, eo anivon'ny asa mandraraha ataosika. Zamba isika ka sy mahita ison'ny marina matetika lainga sy vitapitaka no zary fifandraisana amin'izao eo anivon'ny fiarahamonina. Zamba ny fitiavatena isika ka ny vola no ampanjakana ka say mamono olona isika, mamono zaza sy manasiny azy amin'ny alalan'ny avortement. Zamba ny izay fitiavatena izay isika ka potesika mety sy fantatra sika noho ny fahazambansika ka mandoro an'ireo ny tanetisika, mbola manao teviala zay fantatra sika fa manapotika ny tontolo iainasika. Fahotana mahazamba andeha arisika tahaka ny Bartolomeo anatona an' Jesoa, ry Jesoa zanaky Davida o mamindrafo aminay, ifona arisika hitalao zay famindrapon'Andriamanitra izay. De mametraka viloma ho antsika jiaby
ho amin'ny magnaraka misaotra nareo naharitra ny tandrigny hatramin'ny farany zay koa ny masaka azony natolotra veloma tompoky lahy veloma tompoky vavy. Oy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Zegny ny afatra niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavaiko sara ny anio zany hoe arena ny anio sara ny anio sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny ho avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel?